Nanakatom-baravarana avokoa moa ireo toeram-pivarotana lehibe manodidina Analakely, Ambojatovo ary Soarano amin'ny ankapobeny. Ireo mpivarotra amoron-dalana kosa dia mbola tazana nanatanteraka ny asa fivelomany tamin'ity andron-droany. Ratsy ny tsena araka ny nambaran'ny mpivarotra teny manodidina amin'ny pavillon Analakely. Noho ny fisian'ny fihetsiketsehana teny Analakely sy manodidina dia niaina be fanjifan'ny olona amin'ireo entana amidin'izy ireo raha oharina isaky ny amin'ny sabotsy. Tsena mihitsy le izy aty ny apoakany zareo dia sefitra le zay tena sefitra efa tena sainga torana tao satria nitsoakan'le anina teo toka gaz limousine nampoaka teo tonga teto aminay mpivarotra mihitsy le izy zay fa sainga le mpivatana izy varoatany zay zao tsy maintsy mody satria zay tsy manambola dia tsy maintsy mody zay tsy malala an'le momba an'le fandehan'ny any ambony any nefa zay tsy manambola tena biby zany ny entana lafo androany tsy nalafo mihitsy zay tsisy vidy mihitsy raha mizaha izy raha ny filaizona nahoana kilo eo tena lafonao androany tokony nalafo mihitsy zay androany tokony nalafo dimy kely zay noraikely zany lasa vitsy le olona mantatatra le olona mandefa matahotra dia ahoana zao nefa mora simba ve ie mora simba arina raha pito tsy azo ajanona ntsony lasana tsisy ohatrany zany any amin'izay toerana tokony hoe tsy manelingelanay mpivarotra efa ty mijarotra ia mety limozela ny andrano mpivarotra kotakan'le izy zay zany mba madama zao nanahoana le tsena tena tsisy vidy mihitsy andro fa natahotra ny olona defa fotoana zao mampandeha le sasabotsy tsara foana ny tsena ty mialaty zao maina be zao firy zao ny lafonao tina lafo koa zao ohatra na nefa isan'andro rehefa sabotsy ohatra zao malafo 24 kilo panzania. Na dia tsy mandeha aza ny tsena dia nikirina noho ny asan'ireo mpivarotra eny manodidina amin'ny pavillon androany mba sitrana vaza mihetsika.